miarabantsika isa-tokantrano amity aliny alady fa 9 ny volana novambra 2024 ity ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao amin'izao fotoana izao resantsika indrindra mahakasika ny toedraraha tany atsimo indrindrandrindra ny mahakasika an'ireo dalo izay ny lavolefina ary mieritreritra ny hiditra eny amin'ny eny amin'ny fiarahamonina manodidina azy izay indrindra nahatonga anay nanasa amin'ity androany ity anandrematoa tantely namana tantely ianao mo mpanao gazety ary nidina teny an-toerana mihitsy miarabanao marika dia miarabantsika rehetra ny tokantrano mbo tsy misaraka amin'ny fahitalavitra mateverany koa fandarana actualité ho resantsika angambany hoe zava-nisy tany toerana mialohan'lay anarahantsika n'ilay fanadidina izay nataonao tany atoerana maro ny fanontaniana mipetraka hoe tena hoe niova fo ve ny lavolefina tokoa ve ireo lazaina fa hoe dalo izay mieritreritra niditra ao anatin'ny fiarahamonina ho anay tena toerana aloha mahazany marika dia nanao ny fanadidina mampanao gazety aloha voalohany indrindra dia manadiady dia nataonay voalohany tamin'ny voatonga tany atoerana dia nanadiady amin'ireo hoe dalo ny lavolefina na hoe kotro tonga saina ny fitenenany zareo tany atsimo azy tao no tena nijoro vavolombelona hoe tena dahalo ary niova fo zay ozy izy tsy niteriterena akory hoe nisy fifampirarana tamin'ny mpitandro filaminana na ohatra izany fa zareo mihitsy zany no tonga saina iveriny eo anevon'ny fiarahamonina inona no natonga an'izay hoe fiovankevitra zay teo amin'ireo dalo reo raha ho anay ho atsika moa zany ho atsika mpanao gazety moa zany dia mandalina bebe kokoa tsika rehefa manatina toedraraha tahaka ireny dia raha nandalina tokoa ny tena dia nijery hoe inona tokoa no nampiova hevitra an'ireo dalo dia nisan'ny anankiray angambany raha mahafantatra efa mihevitsy ny omby any amin'ny faritra atsimo iny eo ihany koa ny fahafatesan'ireo atao hoe mpitarika an'ireo dalo efa maromaro ihany raha ny tatitra sy ny hitatsika tamin'ny fampalalam-baovao isan-karazany reny hoe maty ny tary reny ihany koa dia isan'ny natao hoe nampiverin-dalana an'ireto dalo reto honao namana tantely tamin'ny anao tany zany dia nahita hoe inona ny mety hoe zavatra efa vita n'ilay dalo ary inona ny mety hoe nanapa-kevitra azy nanao an'izay filavona lefina zay inona zany ny akta efa nataony ny akta ny dalo aloha dia raha tsika mahafantatra marika fa tsy vitany hoe mangalatra omby na hoe manafika fa tena mavita mamono olona ry zareo miaraka amin'ireo fitaovana zay isan'ny raitra raha ho an'ny fitaovam-pidiana satria dia mifantatra fa misy mampiasa an'ireny kalaka ry zareo eo ihany koa ny basom-borona zay mahery vaika fiantso anazy hoe fusil à pompe misy hatrany amin'ny dozo koa ny ampiasain'ireo dalo ireo nefa eo zany mbola mipetraka amin'ny fanontaniana talohan'ny natongavana tany hoe avy aiza ary ireo fitaovam-pidian'ireo rehefa nandeha ihany koa ny fanadidina izay nataonay tany an-toerana dia nilaza ihany koa ireo dalo fa afarana avy any tuliary ireo basy ary ny vola fotsiny ny alefan'ny zareo fa mandray vita ry zareo eo isan'ny ohatra azo raisitsika ny basom-borona tsotra na le tena hoe fientin'ny zareo mihaza sy manao ny asa ratsiny zany roa tapitrisa ariary ny vidiny miaraka amin'ny taratasy ara-dalàna fa zahon-dalana mitazona ny basy io tsy ny taratasy hoe tarity ny vidina eo ihany koa le hoe fusil à pompe le tena mahery vaika hatrany amin'ny 5 tapitrisa ny vidiny izy io marika miaraka amin'ny taratasy ara-dalàna ihany koa ka nandritra zay koa zany dia vita zany le fanadidina an'ireo dalo dia nanantona avy hatrany ny tompona andraikitry ny mpitandro filaminana tany atoerana izahay dia nanontany hoe ahoana marina ny fananan'ireto dalo reto basy nanazava ry zareo hoe manana taratasy ara-dalàna ry zareo sarotra aminay ny akany basy iny satria manana taratasy ara-dalàna izy raha ho alaina ihany koa le basy inona ny arovany tena any tsy ho vitan'ny meso be sy ny famaky tsonony any satria mbola misy hatrany ireo manafika any zareo ny izy moa zany marika nisan'ny tena hoe mampitarika an'le asan-dahalo raha ny amin'ny faritra atsimo iny taorian'ny fanadidina natao dia misy antokona dalo anankiray ao anatina fokotany iray dia ireny no tonga mandeha manafika tanàna anankiray miaraka amin'ny fandrahonana ka rehefa tsy manaraka ny sitrapony dia efa avy hatrany dia efa maty firin'ny zareo ka zay zany nisan'ny tena hoe nampatahotra an'ireo dalo hatramin'izay tsy maintsy nanarahany zareo an'le hoe hanao ny asan-dahalo
eny RCR no ela fa tonga dia rahantsika zao amin'izao fotoana zao ny fanadihadiana zay netiny namana tantely avy any Amboasary Atsimo. Mitombo isatr'andro ireo dahalo ny ovafo ary miverina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana rehefa nitazona sy nanamafy ny mahadalo azy nandritra ny 5 taona mahery. Taon'ireo dahalo ny ovafo tany amin'ireo distrika hafa eny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny dia tsy diso anjara tamin'izany ireo komina tao amin'ny distrika ny Amboasary. Miverina eo anivon'ny fiarahamonina tokoa ireo dahalo ao anatin'ny komina 14 ao amin'ny distrika ny Amboasary. Raha ny fanazavana voaray dia komina 9 no tafiditra ao anatin'ity distrika ity ka ireo dahalo tao anatin'ireo komina 14 no ny ovafo. Fantatra tokoa fa ireo komina roa ambiny dia tsy nahitana sotra dahalo intsony efa ny taonany maro ary efa niverina olon-tsotra ny aloha ireto farany dia ny tao amin'ny komina Manevy sy Sapona. Mitsinjara tao anatin'ireo komina 14 amin'ireo 9 ao anatin'ny distrika ny Amboasary izay ao anatin'ny faritra Anosy ireo dahalo ny ovafo mahatratra 520 sy 704. Ireo komina ao anatin'ny distrika Amboasary: Behara, Amboasary Atsimo, Tranomaro, Ebelo, Ifotaka, Marotsiraka, Maromby, Mahaly, Elonty, Ranobe, Tomboarivo, Esira, Tsivory ary Tanandava Sud. Nandritra ny fandraisana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy sy nanatrihan'ny Praiminisitra Kolo Roger azy ireo sy ireo mpikambana vitsy teo anivon'ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka ary ireo chef distrika sy lehiben'ny faritra dia ny 523 ihany no tonga tao Amboasary Atsimo ny Asabotsy 7 Novambra lasa teo. Ireo ambiny kosa raha ny fanazavana voaray dia nijanona any amin'ireo tanàna satria dia saika efa nahazo taona avokoa izy ireo ka tsy mahavita ny dia tongotra lavitra. Any anaty ala ary any no miverina sy mimonina ireo dahalo nandritra izay taona maro izay raha ny fanazavana voaray hatrany. Nanalavitra ny tokantrano, ny vady aman-janaka ary iray aman-dreny ireo dahalo nandritra ny taona maro na dahalo azy ireo raha ny fanazavana voaray avy amin'ireo dahalo tonga saina. Amin'ny alina ihany izy ireo no mitsidika ny fianakaviana ary raha ny fanazavana hatrany dia misy ora izany dia manelanelana ny amin'ny 12 ora alina sy ny amin'ny 2 ora maraina. Rehefa vita izany fitsidiana izany dia miverina any anaty ala indray izy ireo ary miatrika indray ny fiainana mahadahalo azy ireo. Mampiasa fitaovam-piadiana isan'ny raitra manaraka ny toetrandro ary mahery vaika tokoa ireo dahalo. Isan'ny fanontaniana nipetraka nandritra ireo fotoana nampamaivay ny asan-dahalo ny fananan'izy ireo basy mahery vaika sy fitaovana hafa. Nijoro vavolombelona indrindra ireo dahalo ny ovafo sasany ary nilaza fa vidiana amin'ny vidiny 2 tapitrisa ariary ireo basomborona tsotra izay afarana ny Toliary miaraka amin'ny taratasy ara-dalàna fahazoan-dalana hitazona izany. Misy ihany koa ireo basomborona mahery vaika toy ny fusil à pompe 5 koa izay mahatratra 5 tapitrisa ariary ny vidiny miaraka amin'ny taratasy ara-dalàna fahazoan-dalana mitazona basy. Voamarina ihany koa fa misy hatrany amin'ny 6 sy 12 koa ity karazam-basy ity. Ny basomborona no tena fantatra fa fampiasan'ireo dahalo mandritra ny fanafiana sy ny fangalarana tanterahan'izy ireo. Fa mbola isan'ny ampiasain'ireo dahalo ihany koa ny antsy lavalela, famaky, lefona sy fitaovam-piadiana maranitra hafa izay entin'izy ireo miatrika ny fanafiana sy ny famonoan'olona raha toa ka manelingelina ny asa ratsin'izy ireo. Nandritra ity fandraisana ireto kotro tonga saina ireto hatrany dia tsy nisy kalaky teny amin'izy ireo. No amarin'ny tompona ndraikitra nefa fa misy amin'ireo dahalo no mampiasa ity basy mahery vaika ity fa mbola eo mpikarohana azy ireo ny zandary. Efa misy ihany koa anefa ireo basy kalako nefa tratra sy nogiazana. Tsy mifidy taona ny dahalo ny fijorona vavolombelon'ireo dahalo ny ovafo ary tsy fantatra endrika mihitsy ny dahalo fa ohatry ny mponina tsotra ihany. Manao ny asa mahadahalo azy ny lehilahy iray na tovolahy na ihany koa ankizy iray rehefa voasarika sy voatendry hanafika ary tsy afaka hamandaa ny fanindrena azy ireo. Samy mandray anjara amin'ny fanafiana sy ny fangalarana avokoa ny lehilahy rehetra voatendry mandritra ny fanafiana ary samy mampiasa ny fitaovam-piadiana eo ampelantanany avokoa ny tsirairay. Izay olon-dehibe sy efa ela nanaovana ny asa mahadahalo azy no mpitarika ny andian-dahalo amin'ny komina iray ary ejainy rehetra mandritra ny fitarihana eo amin'ny komina Iadidiny. Ary izay voalazan'io mpitarika io dia ankatoavin'ny rehetra avokoa ary tsy misy afaka mandaa izany fa avy hatrany dia maty izay mini mamaly azy tsy manatanteraka ny lazainy. Nahatonga raha avy etoa amin'ny dinany kalony tiky ho hafatsy kapiteny boka Ambavarano agny zao.
fa inona le tena lazain'ilay afatra dia maninona nareo sa be deabe tsy niterena fa tonga ho azy tsy natao forcé zany nareo niavy eto fa tsy sitraponareo avao sitraponay avao ka ino zany mirangy mihafatsy olo nahataisinareo nandeha be avao sangalazy isy avy etiky la sika agnaliny telo arivo ty migody amin'ny tanàny Fokontany zao zao hafatsy ny kapiteny la tagnororana izy sady zotompona igny nandeha nagnaty zay fa hiegny fa sy hangalasy zahay koa ary fa mamy koa fa sy hangalasy la nandeha zotompo laha tagny fa sy natao forcé zay fa misy mandika he misy he zao sagnatria zao fa zahay zao misy misy rasy Fokontaninay Mandarana afaky hay mitariky ny kapiteny megnagny ty olondrasy mbo olondrasy aminay eto mbo sy magnaraky ny ataonay sady mbo sy valaky ny halasy afaky hay manolotsy ny kapiteny isy vatra fagnombigna aminay gnagny tsisy an'le hoe manakandala mbo sy fatanay aby dre nanakambola agnomby zany io tena raha ataonay vonona tena iova tanteraka zany tena vonona tena iova tanteraka mahery tokoa ny ody gasy ampiasain'ireo dahalo mandritra ny fanafiana sy ny fangalarana betsaka karazana tokoa ity ody gasy ity raha ny fanazavana voaray ary samy manana ny fotoana ampiasana azy avokoa ireo dahalo ihany koa dia mampiasa ody gasy ka isan'izany ody gasy iarovana amin'ny basy araka ny fanazavana izay voaray makasika ity ody fampiasa iarovana dahalo dia tsy andairany bala ny vatan'ireo dahalo raha mifanatrika aminy ireo mitifitra azy raha toa anefa ka voatifitra izy ireo dia tsy maty mandritra ny fifampitifirana izy ireo fa any amin'ny ala iafianany sy hipetrahany vao maty izay voatifitra araka ny fanazavana trany dia zara raha midona amin'ireo dahalo ny bala fa tsy milentika tsy misy voatifitra ny vantan'iray manontolo na karazam-basiny zany fa dia miala maina ireo mpitifitra matoa voatifitra ka maty-tradrano teo amin'ny toerana isehon'ny fifampitifirana ny dahalo iray araka ny fanazavana dia avy any aorianany dahalo ireo nitifitra no nitifitra raha mbola mifanatrika amin'ny dahalo ireo zandalo na fokon'olona mifampitifitra aminy dia miala maina trany ary izy ireo indray no maty voatifitra ireo dahalo raha ny fanazavana voaray hatrany mila manana ody ary mifanohitra amin'ny an'ireo dahalo ireo mpifanandrina aminy raha toa ka tia ho tafavoaka mpandresy araka izany nisy koa ny ezaka natao nazahoan'izao vokatra izao raha ny nambaran'ny lehiben'ny kompania Faradofay ny kapiteny Faneva raha ny fanazavana voaray dia tsy noterena ary tsy nisy velively ny fifanarahana teo amin'ny zandary na ny tompona andraikitra teo anivon'ny distrika sy ny faritra fa noho ny fahatsarovan-tsainan'ireo dahalo no niverenany eo anatrehan'izany indrindra dia fantatra ihany koa fa ny kapiteny Faneva sy ireo zandary tareny avokoa no vinahitana izao vokatra izao raha ny fantatra dia matahotra mafy ireo zandary ny kapiteny Faneva ireo dahalo noho izy ireo tsy miambamba mitifitra ireo dahalo ny kapiteny Faneva mihitsy no fantatra fa atahoran'ireto dahalo ny vafoy ireto tsy mitondra fitaovam-piadiana fa tsy antsy miampy ny fahaizany aiady ny kapiteny Faneva mandritra ny fanafiana tanànana dahalo ka izany no mampatahotra mafy ireo dahalo vao nanomboka nandray ny andraikitra mahalehibe ny kompania Faradofay azy ny kapiteny Faneva ny 9 aprily 2024 dia mifantatra fa nisy avy hatrany ny vokatra nandritry ny hetsika voalohany notarihany ny farany volana aprily io tany Andrandambo izay nitohy hatramin'izao filavona lefon'ireo dahalo izao ny antso maranitra izay fampiasany hatrany no nampiasaina nandritry ny fanafiana ireo tanàna araka ny fanazavana entina miady raha helikoptera moa tsy afaka ady amin'olona mitazona basy ty ambany aty ary tsisy effet izy zavatra zay na mitondra bazoka zay koa resaka mahery baika zany fa raha ohatra antsy no entin'le olona miady dia tokony antsy rapport de force tokony tovitovy raha basy no entindreo dia basy no entindreo kalaky no entindreo dia kalaky ny farany ambony misala amin'izany koa amin'ny resaka famaky dia mitondra famaky zay ampitoviny amin'ny limite zany no zavatra ataoko fa mampiavaka anazy fotsiny amin'ny hery tsy hita maso zany sahala hoe hery inoana ny anay zany dia apetrako amin'Andriamanitra foana ary tsy mipody amin'ny tany ny alany zahay raha tsy mandresy na maty na mandresy fa tsy zany hoe resika ipody ity hatramin'ny nanafiako zany hoe nisy omby zany halatra dia tsy maintsy azo foana nataiza nataiza mbola tsy niherina tamin'ny toerana alako raha tsy mandresy na izy zany aleoko maty atao zay miverina toerana ny alako teo nametraka ihany koa ity kapiteny ity fa tsy manampitamby olon-dratsy izany ny tenany sy ireo zandary tarihina fa izay tratran'izy ireo dia tsy maintsy hiarany lalàna ary miafara amin'ny famonoana mihitsy izany raha toa ka tonga amin'izany dingana izany manoloana indrindra ireo mpiakady entin'ny zandary any an-toerana hiadiana amin'ny dahalo izay fantatra fa tsy mitsitsy mihitsy dia matahotra ny ho faty ireo dahalo ka ny lefitra sy ny lavilefony
tsy niandrela fa avy hatrany dia nahazo fanampiana avy amin'ny gouvernement ireo kotro tonga saina nandritra ny fandalovandreo mpikambana voanivon'ny gouvernement tany Amboasary Atsimo ny asabotsy 9 novambra lasa teo sy notarin'ny premier ministre Kolo Roger dia fantatra fa nanolotra fanampiana ho an'ireto kotro tonga saina ireto ny gouvernement. Nahazo masomboly nakatsaka 10 tonnes sy vary 3 tonnes ireo dahalo ary mangahazo milanja 12 tonnes. Nahazo vary 20 gony ihany koa ireo dahalo tonga saina, niampy ireo zezika, fanafody ary angady miisa ray alina. Fantatra ihany koa fa nanome vary milanja 100 tonnes ny vadin'ny premier ministre nandritra ny lanonana fandraisana ireo dahalo ireo teo anivon'ny fiarahamonina. Nitsangana tsy ho ela ihany koa ireo foto-drafitrasa maro ho an'ireo dahalo ny vaofo sy ny fianakaviany ary ny fananganana kooperativa ho an'ireo mponina any an-toerana. Mitombo isan-trano moa araka ny fanazavana voaray isan'ireo dahalo mivaofo ankehitriny ary ny farany teo dia nitao amin'ny distrika Betroka indray no niraisin'ny mponina sy ireo tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana. Hita mibaribary ihany koa ny firaisan-kinan'ireo dahalo mivaofo ary mampiseho ny fahavononana anarina ny hadisoan'izy ireo. Efa samy niverina tany amin'ny tanàna ny avy avy moa ireo dahalo mivaofo taorian'ny lalonana ho tanterahina tany Amboasary Atsimo ny asabotsy 9 ny volana novambra lasa teo. Ya, zay moa ny fanadidina zay nentinao namanatantely tatakiny ahoana zany atao ahoana reny fitaovam-piadina izay tratra reny atao ahoana ny famirenana an'ireo dahalo izay lavolefina ireny. Tamin'izay tany an-toerana aloha zany dia nanazava ny capitaine Faneva izay commandant ny compagnie ny Fort Dauphin izay isan'ny tena vinahitana an'ireny vokatra ireny raha ny fanadidina teny an-toerana fa tamin'ny tany moa zany dia hoe tsahanjanona amin'ny dahalo ny fitaovam-piadina. Ny zoma teo nefa dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny gendarme matetsy amin'ny tobra Tsimandravy dia isan'ny vohitra nandritra izany ihany koa ny fangalana an'ireo fitaovam-piadina indray eny amin'ny tanan'ireo dahalo ho atao fanadidina sy fampitorana hoe avaiza ny poirany aiza ny taratasy ka rehefa misy ny taratasy ara-dalàna dia averina amin'izareo ihany le izy. Raha ny fantatra moa zany tsy teo Amboasary Atsimo ihany misy an'ity raharaha hoe dahalo ny lavolefina ty ohatran'ny misy faritra maromaro ihany koa. Ny Amboasary Atsimo moa zany karazany hoe toerana hoe nanaovana an'ilay nanonana fotsiny fa Amboasary Atsimo io zany tafiditra ao anatin'ny distrika ny Amboasary. Hitantsika tamin'ny fanadidina teo fa miisa 420 ireo distrika izay nahitana asan-dahalo tao anatin'ny distrika ny Amboasary izay tonga teny toerana avokoa ny solotenan'izy ireo fa ny commune anankiroa tao anatin'io distrika io fotsiny zany no efa tsy nahitana soritra na dahalo tsony hatramin'ny ela dia efa hoe aleo tsy korotanina tsony ozy izy ny mpitandro filaminana fa aleo izy hiaina mpilaminana. Eny ary zay saigna amin'ny anankatona tsika nyty fandarana androany ity namanatantely dia misaotra anao nanaiky vahiny androany tamin'ity fandarana l'actualité ity tamin'ny alakamisy teo moa dia nisy ny fivoriany tamin'ny zoma maromarina kokoa nisy ny fivorian'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement nentina andaminana an'izay raharaha famirenana ao anatin'ny fiarahamonina ny dahalo izay ny lavolefina izay angamba fantatsika ihany ny mety hotoyany sy ny fanapa-kevitra izay ho raisiny gouvernement amin'ity raharaha ity zay ary ny manakatona ny fandarana l'actualité amin'ity alahady ity izay no manao velomanareo ary manasa anareo hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra madeve. Veloma ry tompoko.